tsy angina izahay fa anambara ny fitiavanao, tsy angina izahay fa hitory ny filazantsaranao. Endre ny hafalianay Andriamanitra, fa na dia olombelona vovoka sy lavenina, tsinotsinona akory ara izahay dia nantsoinao ho mpiara-miasa aminao. Samy nanana ny fomba ny antsoinao anay tsiraray avy izay manatrika eto, ka miteranao izay Andriamanitra, mankalaza anao, manome voninahitra anao, fa tsy takatry ny sainay tokoa ny fahalehibiazanao, tsy takatry ny sainay ny fitondranao mahagaga ny fiainanay. Tao anaty onaonan'ny fahotana izahay, kanefa indro ianao Tompo nampiakatra anay ho amin'ny fahazavana mahagaga. Lehibe tsy takatry ny saina tokoa Tompo ny fahasoavanao, ny fifimbinanao ny fiainany tsiraray avy. Misaotra anao izay Tompo, misaotra anao izahay, afaka mideranao eto amin'izao vavahady lanitra izao ankehitriny. Tsy noho ny herinay na ny tanjakay, fa ny fanahinao masina tokoa noho ny sintona anay tamin'ny mahazaka ny fitiavanao, ka nao ny roforofo madinika amin'ny tenanay, nao ny fahasairana anay, dia tsy mahasakana anay izany hidera sy hanome voninahitra anao, satria Andriamanitra lehibe ianao. Ianao no mpanjaka anay, ianao no tomponay, ianao ilay mahay mitondra endry ny fiainanay. Mankasitraka anao izay Andriamanitra, ary indreto ny fiangonanao tonga miseho eto anatrihanao amin'ny tsy alahady voalohany amin'ny herinandro ity. Maneho ny finoananao izay Tompo, matoky anao izay, fa Andriamanitra tsy mahafoy anay ianao, fa rehefa ny fidy sy ny antso anay ianao dia miara-dalana aminay mandrakariva, ary manamarina ny teninao fa ny mpanomponao tokoa dia avahanao, tsy ampitoviko ianao no manompo ahy sy ny tsy manompo ahy. Endriky ny fahasoavanao ny fiainanay Tompo, indreto miseho eto anatrihanao izay, misaotra Tompo amin'izay rehetra fitondranao ny fiainanay. Eny fa na dia mivadibadika eo tokoa ara, ny ranomaso sy ny fifaliana, ny aretina sy ny fahasalamana, ireny rehetra ireny dia nataonao teo amin'ny fiainanay, anehoanao Andriamanitra tsy mahafoina mahasaraka anay ianao. Ankehitriny ara Tompo, raiso ny fiderahana izay asandratray eo anatrihanao, raiso ny vavaka izay aterinay eo anatrihanao, ary dia mahatoky izahay fa raha mivoaka izao tranonao masina izao dia tsy tony ny hideranay teto ny voanay, fa hoeniky ny fahasoavanao tanteraka izahay, ary ho filazantsara velona tokoa vakian'ny olona ny fiainanay na amin'ny teny na amin'ny asa, fa Andriamanitra efa nifidy anay sy ny antso anay tokoa ianao, ary dia miara-dalana aminay mandrakariva, ary dia ataona olona ho anao tokoa Tompo ny fiainanay, ary dia atrehofenao ary izao fotoana izao ny fanahinao masina anao momba anay tsiraray avy eto, ary ny asany maizina rehetra Tompo dia didina roaina aminarana any amin'ny farimy rehetra hafa, tsy anana anjara kely akoreto, dia aminaranao Kristy Tompo tsy anay no anandratanay izany vavaka izany. Misaotra Andriamanitra, amen. Mipetraka ny fiangonana. Izao sika dia tonga eo amin'ny 10 minitra ny sekoly alahady.
Fifaliana ho anay sampana sekoly alahady no miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Dia faly miarabanareo sampana STK koa izahay noho izao natrarana ny alahady hitondrana mbavaka anareo. Tompo tokoa ny hamindra fo aminareo ka hatateraka an'izay rehetra asaka sainareo ataonareo ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Mitsangana ny sekoly alahady rehetra. Ivavaka isika. Andriamanitra iray io, misaotranao izahay noho ny fitiavanao sy ny famindraponao ka mbola nomezanao andray ty alahady maraina ity. Ahafahanay mianatra ny teninao. Ianao anie ameny ny fanahinao masina aminay tsirairay avy ka hitahiry izany teninao izany ary ampianatra anay ka ahaizanay miaina tokoa izany teninao izany. Dia misaotra Tompo ty anay eo. Amen. Andeha sokavantsika ny Baiboly dia hojerentsika ny Kolosiana 3:7 teny andininy 7:20. Kolosiana 3:7 teny andininy 7:20 rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy. Ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny Tompo fa tsy ho an'olona. Andehantsika anaraka tantara kely anankiray ahitantsika hoe ahoana tokoa ary ny fampiarana izany tenin'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainana. Nisy olona izany mpanan-karena be. Reto olona reto dia nitady zavatra tsara izy araka tenin'Andriamanitra io. Aleo averintsika rehetrarehetra ahoana moa ilay tenin'Andriamanitra araka ny Kolosiana 3:7 teo. Zay indrindra. Dia reto mpanan-karena reto izany mikasa izy amin'ny maha-mpanan-karena anazy izany dia mikasa izy hanao trano. Dia tady olona faran'izay mahay izy izany sy miasa tsara arak'ilay tenin'Andriamanitra. Dia rehefa nandeha teny ny fotoana dia nahita tokoa ry zareo. Rehefa nahita ry zareo dia nifampiresadresaka teo nendrikendrik'ilay trano ny karaman'ny fanarahana dia ny fanaraka ary fa atao tsara ilay trano. Ahoana tokoa mantsy ny tenin'Andriamanitra araka ny Kolosiana 3:7 ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny Tompo fa tsy ho an'olona. Dia nataon'ilay mpiasa ary ny trano ary vita ny tsara tokoa satria nahatateraka n'ilay tenin'Andriamanitra izy. Dia faly tokoa ireo mpanan-karama. Teny indray ny fotoana nandeha kelikely. Tsara ilay trano nataon'ilay olona iny andeha atsotsika indray izy hanao tranontsika, hanao trano fandraisam-bahiny tsara be mihitsiny. Dia natsoina indray dia ohatry ny teo aloha ihany hoe nitenenina ny endrikendrik'ilay trano dia natao ny fanarahana sy ny karama. Dia vita iny. Dia faly ihany ireo mpanan-karama. Tena tsara tokoa ilay trano. Rehefa nandeha teny ihany, zanakitsika reto efa melehibe, andao hanamboarana trano mba hisy hovatany rehefa haneriana any. Eny ary tena tsoina indray ilay mpikarama. Dia nifanaraka teo indray, dia nisy zavatra nataony hoe ataovy tsara ny asa fa ahoana tokoa moa ilay tenin'Andriamanitra. Ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny Tompo fa tsy ho an'olona. Dia vita ilay trano ilay trano ho an'ireo zanan'ireo. Dia tsara tokoa. Dia rehefa nieritreritra teny izy, navita trano be da be tsika, tsara izy izany fa mendrika nomena valisoa ilay mpikarama. Dia inona ary hozy izy nareo ny andeha atao valisoa? Izao hoe dao aloha atsotsika izy dia ampanaovina trano anankiray indray izy. Dia natsoina indray izany ilay rangahy. Dia izao naovanao trano izay. Io mbola tsy hita hoe ataonay ho an'iza fa atao fotsiny io trano io. Dia atao trano izao indray ny endriny dia ahoana. Dia fanaraka teo indray ny karama sy ny rehetrarehetra. Eny ary. Dia ilay mpikarama, reto olona reto koa izy mandreraka. Trano be da be ireo ataony inona fotsiny. Efa firy izay nefa nataoko. Hitako ny hevitra. Ataoko tsara be mihitsy ny aty avelany ety fa ny ao anatiny ao za ve irarahana izany fa ataoko ratsy be.
dia nefa hoana ohatsy izy ny tenin'Andriamanitra ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'olona. Dia vita ny trano. Vitanao ny trano? Ie, tiary ny lakile. Ozy izy nataon'ilay pikarama. Efa vita. Rehefa miditra ao nareo dia efa vita efa vita tsara io. Tena tsara ny ety avelany aloha tsara ozy izy fa ny ao anatiny tsy fantatray. Fa zao, rehefa nandinika sy ny eritreritra izay dia tia maly fitianao izay noho ny zavatra rehetrarehetra nataonao, trano rehetrarehetra hatramin'izay tena nahafapo anay, nahafinaritra anay. Ka zao ataonay fanomezana ho anao io trano io, dia ity lakile nomena ianao ity averinay any aminao. Dia ho lerangavo gaga, Andriamanitra, ino ty adalana nataoko ity? Satria naninona rakizy? Tsy nitaterahany ilay tenin'Andriamanitra hoe tena ataoko amin'ny fo tokoa ity dia ho ataoko tsara na ny ivelany na ny anatiny. Fa nataony taty avelany fotsiny tsara fa ny tao anatiny tao nataony ratsy. Dia rehefa avy eo izy vao nanenina. Dia tahaka an'izany koa tsika rakizy eo amin'ny fiainantsika. Raha manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy manaraka ny didin'Andriamanitra tsika dia anenina. Ka raha miteny amintsika ny tenin'Andriamanitra hoe ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'olona, dia ho tanterahantsika ara-baky teny sy amin'ny finoana izany tenin'Andriamanitra izany fa mahasoa antsika ary mety hitondra hafaliana sy fitahiana ho antsika. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Saotra tompo. Isaorantsika ny sekorelady amin'izay fampianarana izay. Izao sika dia tonga sahady amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra ka mialohan'ny vavaka sy ny famakiana ny sokatra masina dia ataontsika ny hira 127 andiny voalohany sy faharoa. Ianona ny tenin'Andriamanitra tsika ry havana. Rahantsika mahita ao amin'ny bokin'ny Exodosy 4:12 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 4. Tantara voalohany 7:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Dia tohizanao amin'ny Jaona 4:12 andininy 12 ka hatramin'ny 5:12 ary ny Koritianina 2:5 ny andininy 20 dia tohizanao amin'ny 9 andininy voalohany ka hatramin'ny 2. Mialohan'izany dia hiara hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay, tsy mitsahatra ny midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao zahay,
fandriamanitra tsara ianao sady mpanaony tsara. Misaotra tompo noho ny fitantananao anay, misaotra koa noho izao fotoana izao izay omenao anay andrenesanay ny teninao, dia mangataka indrindra ny fitarianao lalana izay fanahy masino. Mangataka aminao zahay mba ho diovinao ny fonay, ahaizanay mandray ny teninao. Dia apetraka eo pela tananao Jesosy ireo amaky ny teny, ianao no hitari-dalana azy mba amaky izany tsisy diso. Ary apetraka eo pela tananao koa izay hitondra ny hafatrao, dia mba tena hanambara ny sitraponao marina tokoa izahay izy. Dia apetraka eo pela tananao Jesosy zahay izay andre ny teninao, rakofo ny ranao soa zahay mba tena ho mpiara-miasa mahatoky eo pela tananao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no angatanay izany vavaka izany. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary noho ny efa elany ainana sy tratrantotra tsara Davida, dia Solomona zanany no nataony mpanjaka tamin'ny Israely. Ary novoriany ny lehiben'ny Israely rehetra mba ny mpisorona sy ny Levita. Ary nisainy ny Levita hatramin'ny 30 taona no miakatra, ka 713 alina no isan'ny lehilahy. Ary io Davida, ny 412 alina amin'ireo dia ataoko ho tonian'ny asa ao an-tranon'i Jehova. Ary ny 900 ataoko mpifehy sy mpitsara, ary ny 400 ho mpiandro varavarana, ary ny 400 ho mpideran'i Jehova amin'ny zavatra namboariko hiderana azy. Aminaran'i Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa. Ary hanao asa lehibe noho izany aza izy, satria izao mankany amin'ny ray, ary na inona nangatainareo amin'ny anarako dia ataoko izany, mba hankalazany ny ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, koa dia iraka son'ny Kristy izahay, toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo. Solon'ny Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra anie ianareo, izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika, mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Ary izahay mpiara-miasa aminy dia mangataka aminareo koa mba tsy handraisanareo foana ny fahasoavan'Andriamanitra, fa hoy izy, tamin'ny ota, tamin'ny taona fankasitrahana no niainoko anao, ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Indro ankehitriny ny andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana. Ndia hiara hitsangana isika ry havana, mialoha ny anandrasantsika ny tenin'Andriamanitra. Isika fiangonana mbola ao ampitomboana ao aminareo ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ivavaka isika. Mbola ampitomboy ao ty anatinay indray ny fahalalana tsara anao Andriamanitra, ny fahalalana tsara anao sy Jesosy Kristy zanaka ao malalanao.
anananay fahombiazana iainanay ao anatin'izany fahombiazana zany ka ny tanoranay ro zanakay ao anatin'ny fahatanorany dia tsy ho tompony ny ho avy fa handray tanana ny ankehitriny miara-miasa amin'Andriamanitra ka ahavita be eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra sy ny fireneny. Amin'ny anaran'o Jesosy no angatana izany, miteneny indray aminay azavao amin'ny fanahinao, indray maky indray ny fanahinay. Amen. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino any ny asa ataoko no ataony koa, ary anao asa lehibe noho izany aza izy satria zaho makany amin'ny ray, ary na inona no angatahnareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Izany tenin'Andriamanitra izany ravana no iombonantsika amin'ny sampana tanora kristianina manerana ny sahan'ny FJKM amin'izao maraina ny alahady 10 ny volana Jolay 2024 izao. Teny izay miantefa amin'ny kristianina rehetra, kanefa ihany koa dia azoko lazaina hoe miantefa manokana amin'ny tanora izany tenin'Andriamanitra izany. Ity andro ity dia andro lehibe fa andro natokana ho an'ny sampana tanora kristianina. Ny loha hevitra iombonana ao anatin'izany dia hoe tanora mpiara-miasa amin'ny tompo, tanora mpiara-miasa amin'ny tompo. Ny andron'ny fahatanorana izay tsy dia ezaka maritra azy sika hoe hatreo amin'ny 4 taona izany, fa ny andron'ny fahatanorana dia andro hiatrehana ny fiainana, fa tsy hoe hanomanana ny ho avy fotsiny, hiatrehana ny fiainana izany andron'ny fahatanorana izany. Ao anatin'ny fahatanorana no anomezan'Andriamanitra ny olona ny hery hoentina manompo an'Andriamanitra. Raha mamaky ny tantara faharoa izay novakin'ny mpanompon'Andriamanitra teo sika dia hoy izy hoe rehefa tratrantitra Davida, rehefa antitra Davida dia nomeny an'iza ny fitondrana? Meny an'i Solomona ny fitondrana, satria Solomona mbola tanora noho izy, Solomona no zanany, ka ny tena marina zany dia mandray andraikitra ny tanora mandray andraikitra. Zany no miara-miasa amin'Andriamanitra, miara-miasa amin'ny Jesosy Kristy. Rehefa mandray andraikitra, na ny tanora moa na ny antitra, dia zao hatrany tsy maintsy ao an-tsaina rehefa mandray andraikitra ny ahombiazana amin'izany andraikitra izany. Ahoana ny ahombiazana ny andraikitra? Ahoana ny ahatonga izany andraikitra izany hahavokatra, hahavita asa tsara betsaka lavitra noho ny nataon'ny tany aloha. Zany no ampo izay ampo tsara tokony ao anatin'ny tanora anankiray. Ka ato anatin'ity pericupetsika ity ny Jaona 12 ry havana no manoro lalana, mampianatra hoe ahoana ny fomba ahombiazana eo amin'izany andraikitra izay omen'Andriamanitra izany. I Jesosy Kristy dia fianarana ho antsika. Tiako ampitsahivana antsika tanora, anareo tanora rehetra eto anatin'ny fiangonana, fa izany Jesosy zany anie ka mbola vao 30 taona monja raha nandray andraikitra, mbola vao 30 taona monja raha nombona teo amin'ny hazo fijaliana namonjy an'izao tontolo izao. Zany ry Timoty izay nanoratandry Paoly apôstôly zany anie ka tovolahy kely tsy ny ohatran'ny 20 taona, misy milaza aza ny sasany ny mpandinika hoe 20 taona. Zany hoe tanora avokoa ireo nandray andraikitra atao anatin'ny fiangonan'ireo. Fa i Jesosy Kristy no filamatra. Amin'izao fotoan'izao moa any amin'ny eo amin'ny fianarana na any amin'ny asa dia misy ny olona antsoina hoe mentor. Zay ireny dia olona heverina fa azo alay tahaka
olona zay tsy ritina ary tiana ahatongavana ny takan'ireny olon'ireny. I Jesosy Kristy no mantoro, izy no fianarana ao antsika amin'ny asa, araka ny teniny hoe zay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa, ary ano asa lehibe no zany azy izy satria zaho mankany amin'ray. Fa eo ndraindray no manahirana, eo ny sahirana ntsika tanora dia ny hoe ahoana ny aombiazana. Ndraindray miandrona sy mijanona eo amin'ny fanandramana hoe iza no mahomby kokoa amin'ny zavatra zay ataon'ny tena, inona no mahomby kokoa eo amin'ny fizaran-draharaha na ny fizaran'asa samihafa, dia indraindray la ny andro eny mpizaran-draharaha eny. Fa izay lazay nyity soratra masiny ity dia hoy izy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, zay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa, ary anao asa lehibe no zany azy izy satria zaho mankany amin'ray. Efa mijery nyreto andiny soratra masina reto dia izao, mazava ny zavatra atorony soratra masina fa ny loharanom-pahombiazana dia i Jesosy Kristy no loharanom-pahombiazana. Fa ny raharaha dia hoe ahoana no azahoana mifandray amin'ny Jesosy Kristy, ahoana no ananana an'izay karazana fifandraisana izay, izarana amin'izay fifandraisana izay mba ahatonga ilay fahombiazana ho tena azo tsapahitanana eo amin'ny fiainan'ny tanora, na eo amin'ny fiainan'ny mino anankiray, na eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Dia mazava ny voalaza, zay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa, ny finoana no mampifandray atsika amin'ny Jesosy Kristy. Ny finoana zay tsy vitany hoe faneken'ny saina fotsiny, faneken'ny saina fotsiny an'Andriamanitra, fa hoe i Jesosy Kristy ny mpamonjy, fa manjary mampifangaro atsika mihitsy amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy, ka tsy ny fiainantsika irerintsony no mivoy ny fiainantsika, fa ny fiainan'i Jesosy Kristy lay efa maty sy nitsangana tamin'ny maty no mivoy ny fiainantsika. Manjary mifampiankina amin'ny Jesosy Kristy zany fiainantsika zany. Raha tsy miankina amin'ny Jesosy sika dia tsy misy ninninona azo sika tenaina. Mety hiena lavitra noho izay nataon'i Jesosy aza ny zavatra nataontsika. Mety tsy ahomby ary tsy ahomby mihitsy ny asa ataontsika raha tsy eo izay fifandraisana amin'ny Jesosy zay. Izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa hoy Jesosy, ary anao asa lehibe no zany aza izy. Ilaina eo amin'ny fanaovana ny asa mandraharaha, indrindra fa ty amin'ny fiangonana, raha ny fampandrosoana ny fiangonana, mpandrosoana ny sampana misy anareo, ny antsoina hoe vision, ny fijery lavitra na jery vina, zay ilana olona manam-pinoana zany, jery vina zany. Tsy misy olona maniry ny fiainany ho takan'ny androany ihany, fa manana ny ampitso, manana ny rafakapitso ianao, ary tsy misy olona mieritreritra ny hoe androany izy manana telefônina kely anankiray izay tsy misy afa-tsy radio, dia afaka herinandro izy na afaka ray volana heritaona, tsy eritreritra hoe hanana ordinateur tsara tare izy zay matanjaka sy afaka miasa ho azy eo amin'ny asa fitediavam-bolany na eo amin'ny asany andavanandro. Fa mieritreritra n'izany avokoa ny olona rehetra. Fa saingy ny problema ny olona dia zao, eo amin'izay fomba fijery zay, ny fomba fijery tsy miaraka amin'ny Jesosy, tsy miaraka amin'ny Jesosy dia fomba fijery izay tampona mialoha, fomba fijery zay tsy afaka mandroso any aloha kokoa rehefa tsy miaraka amin'ny Jesosy ianao. Zay ataony hoe zay mino ahy, zany hoe zay manaraka ahy, zay mitovy fijery amiko, zany dikany teny hoe mino koa eto, zay mitovy fijery amiko dia anao asa lehibe izy. Ny an'i Jesosy Kristy tsy mionona fotsiny tao Palestina ny asany. Mazava ny zavatra nataony tao nazavainy tamin'ny jiosy fa izy no Mesia, zay nazavainy Jesosy tao. Fa nitatra nakany amin'ny famonjena n'izao tontolo zao, Lijaona 7:5 efa itsika tsenjery, dia milaza n'izany fomba fijerin'i Jesosy zany. Teo zao hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, dia toizantsika izany teny zany, nomeny ny zanan'lahy tokana zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jereo tsara raha ohatra ka manao taremarika zany, raha nareo tanora zao dia manao taremarika amin'io dia taremarika miabo hatraniny ao, toy izao no ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo zao. Nomeny ny zanan'lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra, mbola mitombondray mino azy fa hanana fiainana mandrakizay, zany hoe zavatra goavana be,
no ampanantenain'andriamanitra atsika ka raha mitodika manokana aminareo tanora satria andro nestike androany a dia ny tena tanora manana finoana an' Jesosy Kristy a dia mikendry zavatra goavana eo amin'ny fiainany, tsy manambany tena amina karazana rebellion kely madinidinika ety amin'ny fiarahamonina, amin'ny fihetsika, amin'ny fitafy na amin'ny fomba fiteny. Re mantsy reny ny fomba nehotsika amin'ny ray aman-dreny fa tsy falitsika, sosotsika, tsy manambany tena misoratsorapoana eny amin'ny rindrina graffiti izay miteniteny foana eny indraindray, fa manana fijery lavitra be izany tanora izay miaraka amin'i Jesosy Kristy izany, manana fijery mivelatra be zany. Ka raha mijery ny asan'i Jesosy Kristy izy a dia misonga miala eo amin'izany asan'i Jesosy Kristy izany a, ny asa ataon'ny tanora ka mieritreritra zavatra lehibe lavitra noho izany izy amin'ny alalan'ny fifandraisany amin'i Jesosy Kristy. Ary ty teksta ity no manambara amintsika, ty no manambara amintsika fa ny fiarahana amin'i Jesosy Kristy ihany no hany azahoantsika manantena fa andeha lavitritsika, lasa lavitritsika eo amin'izao fiainana izao, lasa lavitritsika eo amin'ny asa ataontsika. Io sampana misy antsika io tsy mandeha io rehefa tsy ao Jesosy Kristy, rehefa tsy ao ny finoana azy a, rehefa tsy tena iainana zany finoana marina an' Jesosy Kristy izany. Azontsika atao ny mandray ny fitondrana, azontsika atao ny mandray ny fahefana eny amin'ny andraikitra manadidy eo amin'ny fiangonana. Fa raha tsy manana an' Jesosy Kristy tsika, manompo an'Andriamanitra, jereo tsara ny tantaran'i Solomona sy Davida. Fa rehefa antitra Davida dia nomeny Solomona ny fitondrana. Saingy izao reo tanora izay niaraka tamin'ny Solomona, ndray nihira tamin'ny Solomona, atokony Levita, dia tsy napetrapetraka foana tamin'izao fa niara-nanompo tao amin'ny tempoly. Ny tanora samy tanora zany dia mifanampy ao anatin'izay fampandrosoana ny asan'Andriamanitra izay. Ka raha te handroso zany tsika dia tsy maintsy misy ny karazana fifanampiana. Voalohany ny fifanampiana eo amin'ny Jesosy Kristy sy isika, ary ny fifanampiana faharoa dia hoe eo amintsika samy isika izay mino an' Jesosy Kristy, izay mino any asa ataoko no ataony koa. Manahaka an' Jesosy Kristy tsika eo amin'ny fomba fiasa. Ary zany angely antsonina amin'izao fotoan'izao zay io antsonina amin'izao fotoan'izao hoe synergie io. Ny hoe tsy atao hoe synergie dia hoe raha misy kodia anankiray izay misy nifinifiny miodikodina ao anatin'ny famataranandro mekanika moa ny tena hitantsika an'izany dia misy anankiray kodia kelikely noho iny kokoa izay ahodiny ity lehibehibe kokoa ity, ary dia miara-miodiny reny aka izay mampiodina an'ilay remontoir izay hitantsika any anatin'ny famataranandro reny. Zany io, ary tahaka izany ny fomba fiasan'Andriamanitra riavana malala. Raha mamaky tsara ny zavatra ataon'Andriamanitra tsika, raha manomboka any amin'ny Genesis tsika na any amin'ny Exodosy, rehefa mandreny fitarainan'ny olona Andriamanitra tsy hoe efa nidinao zao, saingy zao avianao irahiko, andehana voay avy ao amin'ny fahababoana any Egypta, avy any amin'ny fanandevozana avy any Egypta ny oloko. Zany hoe miasa Andriamanitra fa ianao koa miasa, saingy ny asanao dia miankina amin'Andriamanitra, ny ataonao dia miankina amin'Andriamanitra. Tsy afaka miasa irery ianao, tsy mahomby ny asanao raha ohatra ka miala le hoe zay mino ahy, satria tsy afaka ny anao ny asan'Andriamanitra ianao, tsy afaka ny androso ianao, tsy manana vision lavitra kokoa ianao. Ary na inona no angatahinao amin'ny anarako dia ataoko izany mpankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Ny zavatra faharoa dia izao, ao amin'izany fiaraha-miasa amin'i Jesosy Kristy izany dia misy ny antsoina hoe fiainam-bavaka. Aza variana tsika riavana malala, aza variana amin'izay mety hoe asantsika. Marina ny tenin'ilay teolôjianina loteranina malaza antsoina hoe Lesbie, hoy izy hoe ny kristianina dia miasa toy ny tsy mahalala ny herin'ny vavaka akory, ary ny kristianina dia mivavaka toy ny tsy mahalala ny herin'ny asa akory. Aza variana amin'ny hoe ny vision, aza variana amin'ny hoe andehantsika hanao zavatra ngeda be ho an'Andriamanitra na ho an'ny asan'Andriamanitra fotsiny tsika, fa mila mivavaka, tsy mandeha ho azy fa mila mivavaka io. Ary na inona no angatahinareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba kalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Izany hoe tena ankinina amin'Andriamanitra, entiny eo anatrehan'Andriamanitra ny programa
programa ary zany koa no tiako mahitodiana kely amintsika tanora hoe tsika be programa gamany aloha efa resinareo zay ra programa nareo tanora dia efa resinareo zay ra programa tsy nareo vao manomboka miala ohatrany vao maraina amin'ny 4 maraina reny amin'ny 5 efa tsy tao mpandrina dia amin'ny 7 alina mbola dediavina eraky ny tanàna hoe nakaiza ary dia moa sady tsy miteny hoe nakaiza fa dia lasany fotsiny dia misaotra an'Andriamanitra aloha rehefa mbola tsy misy ny zazavery fa ny zava-dehibe dia zao manana programa betsaka tsika saingy zao reny programa reny tsy maintsy miaraka amin'Andriamanitra reny tsy maintsy miaraka amin'Andriamanitra reny hoentina mbavaka reny programa reny na inona no angatah inareo ty teny hoe mangataka ty dia hoe mivavaka mila mivavaka ianareo mila mivavaka amin'ny anarako ianareo a ka ny anaran'iza no entina mivavaka ny anaran'i Jesosy Kristy tsy ny programanao no zava-dehibe fa ny anaran'i Jesosy Kristy zay hitondranao ny programanao eo anatrehan'Andriamanitra hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a reto Andriamanitra ny programako reto ny fandamina-potoanako reto no zavatra kasaiko eo amin'ny fianarana ataoko fa tsy hoe mikasa fotsiny amin'izao ah zay mahatonga ny ankizy ryavana dia mandeha ryavana nahita tanora zay natao mariazy avy tany ampitan-dranomasina tany ty tanora ty nianatra tany amin'ireo tany tatsinanana mbola malaza amin'izao fotoan'izao reo dia mampalahelo amin'ity tanora ity a rehefa avy tany izy te hanao mariazy nefa izy tsy mino an'Andriamanitra izy te hanao mariazy nefa izy tsy mino an'Andriamanitra dia izao ny azy ny zavatra lazainy hoe izy manana amin'ny programany tsy mila n'izany programa an'Andriamanitra zany izy dia hoy ny dadany taminy izao ianao mikasa anao mariazy zao no milaza fa tsy maintsy mila ny programa an'Andriamanitra ianao ny programa ny fiangonana dia programa an'Andriamanitra ny fitoriana filazantsara ataon'ny fiangonana dia programa an'Andriamanitra ka raha te hanao mariazy ianao tsy maintsy manaiky ny programa an'Andriamanitra dia misaotra an'Andriamanitra fa nanaiky izany tanora zany ny farany dia hoe raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko zany ry havana malala ity tenin'Andriamanitra ity dia milaza amintsika hoe ny fahombiazan'ny asantsika dia miankina tanteraka amin'i Jesosy Kristy ny vavaka angatahantsika no misy valim-bavaka dia ny anaran'i Jesosy Kristy ny zavatra ataontsika no mitatra sy mihatsara dia ny anaran'io Jesosy Kristy io sy ny finoana azy tsy afaka ny anao ninnininy tsika araka ny tenin'ny raha teo raha vao mipita atao amin'ny jaona toko 10:20 tsika hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahefa inona izy tsy mahefa na inona ianareo fa raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia maninona ozy izy dia angatao zay tianareo na inona fa tonga aminareo zany raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko zany hoy ny tenin'Andriamanitra ty le hoe zavatra ty dia hoe objet misy objet anankiray angatahana amin'Andriamanitra inona no azonao angatahana amin'Andriamanitra ny fianaranao ve azonao angatahana amin'Andriamanitra zany za matsiray no mety diso eo amin'ny fiainantsika dia ny fiheverantsika fa ara-panahy ihany no azo angatahana amin'Andriamanitra ny fiainana ara-panahy ny fiainam-bavaka sy ny rehetra azo angatahana amin'Andriamanitra zany fa misy koa objet zay azo tsika angatahana amin'Andriamanitra inona no angatahanao amin'Andriamanitra ny fianarana zanakao ve ny fianaranao tanora ve ny asanao betsaka nge zao ny tanora mbola tsy manana asa be dia be manana diplôma fa tsy manana asa be dia be manana diplôma fa tsy mahita asa jereo tsara raha neny amin'ny Carleton ireny voangana kely zao misy an'le hoe karazana salon de métier iny a milahatra be ny tanora tsy misy asa tsinona ary be dia be za tsy ampanangatanana izy no mitady asa kanefa miteny aho hoe raha mitady asa ianao dia miara mitady asa amin'i Jesosy Kristy fa tsy mahita asa ianao raha tsy Jesosy no manome asa anao raha ohatra ianao ka mila asa marina ianao dia miara-miasa amin'i Jesosy Kristy fa ny miara-miasa aminy dia tena asa be ny miara-miasa amin'io Jesosy Kristy io raha mitady fitediavam-bola ianao dia angatao amin'i Jesosy Kristy zany fa so vola hafa no azonao so vola maloto sanatria aza miditra amin'ny zavatra zay mifanohitra amin'ny sitrapon'i Jesosy Kristy mandrava ny fifandraisanao aminy ka mahatonga anao na dia manam-bola aza dia tonga olon'olom-poana eo amin'izao fiainana zao tonga olona maditra tonga olona tsy azo fehezina tsy azo tenenina ary manenina rehefa tonga ny fahalehibiazana be dia be ny tanora ny takizany zay olon-dehibe reto zao efa be dia be ny takizany
nanenina rehefa tonga ny fahalehibiazana satria be dehibe ny zavatra natao zay tsy niarahana tamin'Andriamanitra indraindray fa raha miaraka amin'Andriamanitra ianao miaraka amin'i Jesosy Kristy ianao tsy hanenina ianao tsy manenina ianao raha mbola miaraka amin'i Jesosy Kristy ary Andriamanitra tsy manenina amin'ny fiantsony ianao fa tiany ianao dia itsika tanora zao za moa tsy te hanao moralina mikasika ny hoe ahoana ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka raha mijery an'ity tsika fa izao ihany ny fifandraisanao amin'Andriamanitra atao tsara raha mbola tanora ianao fa ny androm-pahatanorranao zay miaraka amin'Andriamanitra tsy hanenenanao rehefa tonga ny fahalehibiazanao fa raha miaraka amin'Andriamanitra ianao tsy ho tafalatsaka any amin'ny fandrika izao tontolo zao misy antony antson'ny zareo any an-dafy moa no manao azy ny teny eglisy moa zao no tena matanjaka misy any antsony zareo hoe lovinna atao hoe lovinna dia hoe fidirana tsy misy fepetra amin'ny fitiavana ka zay atao rehetra dia atao amin'ny anarana zany fitiavana zany ary ny fitiavana resahany ao tsy ilay fitiavana zay agape resahanao aty am-piangonana akory fa ilay fitiavana erotika amora erotika ilay fitiavana maloto mialatsiny amin'ny filazana azy feto ambony altara moa no miteny azy marina ny lazain'ny artista anankiray hoe fitivetaveta zany no hita ka na dia manasa fiarakodia aza dia sarina tovavy kely ny bridana zay mila apsiony fitanjahany no manasa fiarakodia na dia mivarotra zavatra faran'izay tsara sy mahasalama azy dia olona mibridana mivarotena no aseho eny amin'ireny satria azaombola ny ankizy moa tsy afa manoatra dia mandray ny vola azo avy amin'ireny zavatra ireny satria zany ny zava-misy zany no ampanaovina azy ka simba ny tanora rehefa avy eo dia manjary fiainan'ny tanora zany dia olona tanora anankiray mba notenenina hoe maninona ianao anaka dia manao kanjo filoatra ny akanjonao tena tsy mahazo aina pastera zany ny valiny azonao tsy mahazo aina pastera raha tsy foy ny akanjoko ny amoa gaga amintsika rehefa manao akanjo foy aty am-piangonana io fo kely ny akanjo dia ve sotomina ihany avy eo maninona izy io tsy sotomina fa vela amin'izao fa foy ihany ny ilana azy ry tanora zanako ty hitodika manokana amin'ny tanora mantsy mahatonga mba andro ny esteki ianao dia mba miresaka amin'ny tanora ry tanora zanako dia ny mbola tanora miaraka amin'i Jesosy tsika ary misaotra an'Andriamanitra fa mahana esteki tsika atao am-piangonana miaraka amin'i Jesosy tsika ao amin'i Jesosy ny fahombiaza tsika ary samy laza aminao miantoka zato isan-jato hoe tsy misy olona miaraka marina amin'i Jesosy Kristy zany tena miaraka marina ho iaho fa tsy manao ety ivelany fotsiny ka hoe tsy mahomby zany ka hoe tsy ho tahiny Jesosy zany ny fiainanao ka hoe tsy omen'Andriamanitra anao zany ny valim-bavaka ka hoe tsy handroso zany ny fiainanao tsy misy olona miaraka amin'i Jesosy zany ka hoe miaraka tamin'i Jesosy dia nidina ny naty fotaka ny fiainany fa ny olona miaraka amin'i Jesosy dia joky miasolanga daholo zany hoe niakavatỳ ambany dia niakatra ambony daholo ny olona miaraka tamin'i Jesosy ka raha bisikileta ny nanananao raha mbola 20 taona ianao azon'Andriamanitra ataony manome Porsche anao rehefa 20 taona ianao raha tian'Andriamanitra omenanao zany raha tahinika asa kely gardienne netomboanao rehefa miaraka amin'i Jesosy ianao azon'Andriamanitra ataony manao anao directeur général rehefa tiany Jesosy atao zany fa indraindray tsika tsy manana fahatokiana azy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay mino any asa ataoko no ataony koa zay mino io ny clé io ny fanalahidy io finoanan'i Jesosy Kristy io ary io ihany ny fahombiazana fa rehefa ao zany finoanan'i Jesosy Kristy zany tsy misy olona milatsaka zany miaraka amin'i Jesosy Kristy marina manakariva ny tenin'ny soratra masina hoe tsy ho rambony ianao izy fa dia ho tahina ianao any an-tsaha ary ho tahina koa ianao raha any an-tanàna ho tahina ianao raha miditra ka dia mba ho tanora miditra sy mivoaka ho tahin'Andriamanitra ianao tsy ho tanora mampiferinayna ny ray aman-dreny rehefa miditra sy mivoaka so mamina mifokarongony fa ho tanora fianarana ho an'ny mino tahaka ny Timoty ianao noho ny finoanao an'i Jesosy Kristy tsy ho anao tanora ihany fa ho antsika kristianina rehetra koa zany ampiasao tsara io finoanan'i Jesosy Kristy io asa variana fotsiny hoe manam-piangonana antsika asa variana amin'izao fiainana izao asa variana fotsiny amin'ny hoe efa misy an'izao sy izao ny fiainanao fa ny finoanan'i Jesosy Kristy io apetraka eo anivony ny fianakavianao io no apetraka eo anivony ny asanao
fa raha tsara fifandraisana amin'i jesosy ianao tsy misy asaraka anao amin'ny fitiavan'andriamanitra araka ny tenin'ny paoly apôstôly. Mety misy ny mosary aty ambonin'ny tany, misy ny fitanjahana, misy ny fanenjehana, misy ny zava-manahirana, fa tsy hisaraka aminao Andriamanitra satria mino an' Jesosy Kristy zanany ianao. Voninahitra ho an'Andriamanitra maherezatra any. Amen. Vavaka isika isaoranay ianao Andriamanitra, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra miteny aminay mandrakariva. Isaoranay ianao tompo ny teny izay nafafinao tamin'ity andro androany ity, fa izay mino anao dia ny asa nataonao koa no ataony, ary anao asa lehibe noho izany aza izy. Isaoranay ianao tompo, nazavainao taminay tokoa fa ny finonana irery ihany no antoky ny fahombiazana eo amin'ny fiainanay. Sambatra izay tompo mino anao, sambatra izay manana anao, satria ianao tokoa no antoky ny fiainanay rehetra. Ary izay rehetra angatanay amin'ny anaranao, raha mino anao tokoa izahay dia ho tanterahanao izany. Ary ny fiainana miaraka aminao dia fiainana miabo hatrano ianao, ary fiainana mitondra anay ao an-danitra fonenanao. Isaoranay ianao tompo izany teny mamy nafafinao taminay izany, ary ampianaro izahay mba tena hiankina tokoa aminao amin'izay rehetra tanterahanay, mba tena ametraka ny momba anay tsiraray avy am-pelantananao, ny atsipiripiainanay tompo, mba tena ianao tokoa no anolo-tsainanay amin'izay rehetra ataonay, mba ho tena vavolombelonao tokoa ny fiainanay. Manoloana izany teninao izany anefa Jesosy, miondrika izahay, menatra izahay, fa indray izahay dia mandeha araka ny herinay, mandeha araka ny sainay, mandeha araka ny fahaizanay, fa tsy mahay manankina ny fiainanay am-pelantananao. Hany ka indraindray dia lavo izahay, indraindray dia kivy izahay, indraindray dia tsy mahatraka akory izahay, toa tsy manananao akory izahay eo amin'ny fiainanay. Ifonanay eo anatrehanao tompo, ny tsy fahaizanay miara-dalana aminao tamin'ny lasanay rehetra. Ankehitriny dia diovy amin'ny ranao soa izahay. Oka tokoa tompo, ianao no anasanay amin'ny lotony fonay, amin'ny ditry ny fonay, amin'izay rehetra nataonay ka tsy ny fanarahanay taminao. Mamindrafo, mamela heloka tompo, raiso ny fifonana, asandratry ny olonao eo anatrehanao. Maro ny ota izay nataonay, nareo ota tsy nazy vitanay, angatanay famelana eo anatrehanao izany Andriamanitra. Ary inonay tokoa fa Andriamanitra iaino anay ianao, ka ianao ny vavaka asandratry ny olonao tsiraray avy eo am-pony ao, ary dia vonohy ny fahadisoanay Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mpamindra fo no anandratanay izany vavaka izany. Amen. Ritse soto putzara
amin'ilay soam-pifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ny famelan-keloka omeny tompo ho antsika. Hoy ny tompo, mankanesa tsy ampoka ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao no hanome anareo fitsaharana. Aza matahotra minoa fotsiny ihany, izay mino ny zanaka no manana fiainana mandrakizay. Voavela ny elokareo no ny anaran'ny masina. Halleloia, amen. Sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanainy. Amen. Sa manambara ny finoany an Jesosy Kristy tompo. Andeha raha sika manona ny fanekempinoana laharana faharoa. Isika mino an'Andriamanitra iray, raitsi-to, mpanao lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na anita na antsita. Ary an Jesosy Kristy tompo iray, zanak'ilay tokan'Andriamanitra, nateraky ny iray ny talohan'izao rehetra izao. Ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny iray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Nombona teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanapahan'ny Pônto Pilato izy. Maty izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, araka izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy, ary nipetraka ao an-davanandro iray. Avy any avy indray amin'ny voninahitra, ny tsara ny vela sy ny matsy, ary mandrakizay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpagnome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsaona sy hankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vava ny mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray, masina, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly, ary manekana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray io famelan-keloka, sady manantena ny fitsanganany matsy, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana.
Sao dia tonga eo amin'ny fiarabanany STK isika ka anao nirany ny STK dia avy eo izy hitsangana etỳ anoloana ireo birao anambara ny raharaha tokony ho fantatra momba azy ireo dia hiroso amin'izany tsika ankehitriny.
fiadanan'Andriamanitra ny sy ilay fahasoavana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika ho amintsika tsirairay avy. Fahala miarabantsika indray izay ao anatin'ny sampana tanora kristianina ny amin'ity anio ity, ary isaorana an'Andriamanitra ny fotoana androany izay ahafahana hitondranam-bavaka ny sampana, ary indrindraindrindra ihany koa isika tanora rehetra eto anivon'ny fiangonana. Ny sampana tanora kristianina moa dia sampana velona atao amin'ny fiangonana, ary ny zavatra izay tanteran'izany sampana izany dia voalohany indrindra hoe ny amolavola tanora mahery. Tanora mahery ho an'Andriamanitra, tanora mahery ara-batana, tanora mahery ara-pahasalamana, tanora mahery ara-tsaina sy ara-pahalalana, ary indrindraindrindra tanora mahery ara-panahy sy ara-pinoana. Araka ny toriteny sy ny fampianarana rehetra izay natao androany dia izao anio izao isika, amin'izao fahatanoranotsika izao isika no atsoin'Andriamanitra hanompo azy, atsoin'Andriamanitra hanatanteraka ny asany. Amin'izao fahatanorantsika izao tsika no atsoin'Andriamanitra mba hitory ny teniny. Mety ho maro ny fakapana izay mety ho mahazo atsika amin'izany, satria amin'izany fahatanorantsika izany tsika no tena mbola mora andaira ny fakapana. Ka izay no isaorana an'Andriamanitra, satria mbola misy ny fampianarana, mbola misy ny fiaraha-mivavaka, mbola misy ny fiaraha-mentana, na ao anivon'ny sampana na ao anivon'ny fiangonana, ary isaorana manokana ny mpitandrana sy ny birao-piangonana, eo ihany koa ny DMS, ary isika rehetra izay mitondra-mbavaka ny sampana. Maro ny asa izay efa nitanterahana, ary mino aho fa mbola kely ihany izany rehetrarehetra izany, fa mbola ho maro ihany koa izay ho kasaina ho atao araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka ny zavatra rehetra izay mbola ankinin'Andriamanitra amin'ny sampana dia izahana ho tanterahana araka izay sitrapony izay, ary dia izy ihany koa no angatahana mba hampahery hatrany ny tanora rehetra ny ao anatin'ny sampana na ny tsy ao anatiny. Ary eto dia manasa ihany koa izay atsika izay tanora mety tsy ao anatin'ny sampana, tsy voatery hoe hiditra STK akory, fa maro ny sampana izay misy atao amin'ny fiangonana. Manasa atsika izay mba hiditra ao anatin'izany sampana izany, ampitombo ny finoantsika, ampitombo ny asa izay ho tanterahantsika, mba tsy hanenintsika rehefa any aoriana, rehefa lehibebe, fa mba tsy ho menatra tsika, ary mba sahtsika hijoro, ary sahtsika ny teny hoe efa navita ny ady tsara izay tamin'ny fahatanorana, ary mbola hanao ady tsara ihany koa izay hatramin'ny fahanteranay. Izany no hanasana antsika amin'ny anio, midira sampana, midira fikambanana atao anaty fiangonana, manompoan'Andriamanitra, satria izany no antom-pisitsika eto amin'ity tany fandalovana ity. Dia amin'Andriamanitra rery ny voninahitra. Ary manarak'izay dia misy asa anankiray izay iarahana amin'ny mpianakavy ny finoana atao amin'ny fiangonana, amin'ny asabotsy izao izay hanasana antsika ihany koa. Fifampizarana fahalalana ilay izy, tanterana atao amin'ny akany amin'ny sabotsy 9 Jolay ho avy izao, iarahana amin'ny Andriamato Randriamanatsoa Zo, fifamelabelarana sy fifampizarana mahakasika ny développement. Izay no hanasana antsika ihany koa amin'ny sabotsy ho avy izao. Raha mahalinanao izany dia afaka manantona ny sampana tanora kristianina ianao, manontany mombamomba an'izay, satria isika natao hitondra fandrosoana ara-pinoana, ary indrindraindrindra koa ara-pahalalana. Dia misaotra indrindra tompoka ho azy iray ihany any voninahitra. Amen.
riavany malala rehetra ao amin'ny tompo a manatitra ny fiarabanantsika rehetra ary miarabanareo manokana ianareo zanako zanakay zanaky ny fiangonana zanak'andriamanitra ato anatin'ny sampana tanora kristianina eto amin'ny FJG Salema vaovao ivavaksika amin'ny fofeny fakasitrananao andriamanitra no mbola anononanay indray tonombavaka ho an'ireto zanakay malalanay reto fantatrao fa ao anatin'ny fahatanorano tokoa izy ireo a ny saina ny vatana ny fanahy dia angatahana hitombo eo anatrehanao andriamanitra ka ho tonga azo lehibe izany zanaka malala zany ho andry ankina ny fitoriana ny filazantsara satria miankina aminao andriamanitra dia io zao fotoana zao tompo ho fotoana hifampaherezana fampivavahana atserovana fa ny androm-pahatanoranay dia fanomezana sarobidi nomen'andriamanitra zany ho anao ny voninahitra ho amin'reto zanakay reto ny fahasoavanao amen. Mahafinaritra riavana ny mahita ny hoe misy sampana tanora kristianina ty amin'ny fiangonana tsy fantatra androany fa asana mamely mafika magripa sala mangigina atao am-piangonana asa ninontsika tefa dia andro ny STK androany ka STK ny tanora kristianina moa na ny STK zany a tsy hoe sampana tena kely akory fa sampana mahafinaritra sampana zay mampiseho ny fahatanorano ny fiangonana ny fitoriana filazantsara ka andeha mba hometsika kely fanalavana ny STK io a mba miala kely amin'ny mahazatra ny hoe S zany dia ataontsika hoe soa ary ny tea dia tsara ary ny kea dia kanto zay dao mba ho iraitsika kely zay a ho tanysaitsika kely zay rehefa miteny aho hoe S dia soa rehefa miteny aho hoe ke te azo aloha mbola mifandiso zany S te ke soa tsara ary kanto zany a zany STK zany a ary dia hitatsika amin'izao ataon'ny ankizy zao androany ava tena nahitanisana izy reto fa hatramin'izay moa dia fanena amiko eo an-dalantsara eo ihany ny ankamaroany a androany vohita hay maromaro tako zao ihany ny STK ty marobe ny tena marina sady soro zareo ny tsara ny kanto a dia midira STK ry tanora raha mbola tanora ianao raha mbola mahatsiaro ianao fa soa sady tsara ny kanto a atsangano hoe ny tanora zay tsy mahatsiaro an'izany tsakano ny tanana zay tsy mahatsiaro hoe tsara zay kanto zay soa zay tsy misy a atsangano zay tanora mahatsiaro hoe izaho zao a dia nomen'andriamanitra azy zany hoe soa aho kanto aho tsara aho tsakano ny tanana hoe ary midira STK raha tia tanora tsy haninona ozy izy ny fitenitsika zay dia modio zao fa loatsika tsy hiteny an'izay filaza fotsiny aho hoe manana sampantsika manana ny STK manana sampana velontsika ary na dia mbola volana vitsivitsy aza no ny raha ny asa teto a dia hitako ny ezaka ataon'izany sampana tanora kristiana eto fiangonana zany be dia be ny programa ny fikasana ary betsaka nefa tanteraka ny mahafinaritra amin'ny tanora moa ary ny tena mety ho tsara indrindra amin'ny tanora dia ny hoe rehefa tsy tena be resaka tokoa ny tanora fa miasa ty zareo reto raha ny fahalalako azy hatramin'izay tsy dia ny resaka loatra fa ny asa dia zava-dehibe zany dia be dia be ny asa miandry antsika ry STK eto amin'ny fiangonana reto mbola reo le nilaza hoe soa sady tsara ny kanto reo a mbola STK daholo reo alaovy reo ary aza ikena mihitsy raha tsy tonga anatin'ny STK reny fa mila nareo reny a ary mila mirahina ao anatin'ny mahatanora tsy mandroso ny fiangonana raha tsy miezaka tsika miara-mijoro vavolombelon'ny tompo ka aza vela ho an'reto vitsivitsy reto ihany aza vela ry zareo ihany niezaka fa miara-miezaka tsika manao zay azo atao a dia mahafinaritra reny lazain'ny orinasa sasany reny hoe voir plus grand hoe mila mijery zavatra ngeda kokoa ka tsy mieritreritra hoe STK misy firy moa zao nareo président firy zao ny tena isanareo telo amby efapolo eo ataontsika hoe 10 eo zany zao ka tsy hoe nitanjona dia tsy hoe anana STK telo amby efapolo na 10
fa hananantsika an'izany hoe ato amin'ity fiangonana ity a dia ny tanora dia mandrakotra ny fiangonana ary ny tanora dia mandrafitra ny asa rehetra atao anatin'ny fiangonana izay misy antsika ka dia mampahery anareo a nareo moa ny tena marina tsy tokony hoe ampaherezina fa zay ary ny tokony ampaherezinareo zao zay mantsy efa manomboka manoso antitra daholo fa nareo mbola tanora ary omen'andriamanitra hery anareo satria zany no fahasoavana omen'andriamanitra ho anareo manateny zay a fa mbola be deabe ny programa zay azonareo tanterahana eto amin'ny fiangonana misy atsika ka ahatonga ny fiangonana androso lalandava ary ho tsiritin'ny tanora manodidina raha ny isa statistika eto Madagasikara ary rehefa mandeha mamangy trano any ako manao visite pastoral dia mahavarinina fa ay ny tanora ny tena be deabe eto amin'ny tanàna misy atsika ity raha eto amin'ny 67 zao dia ny tanora ny maro anisa era amin'ny Madagasikara ny tanora ny maro anisa ato am-piangonana ny tanora ny maro anisa aonge asiko mitsangana fotsiny ny tanora rehetra tsangana dolo zay mbola mahatsiaro hoe tanora tsangana dolo ny tanora rehetra tsangana dolo zay mbola mahatsiaro hoe tanora fa zay efa antitra aloha aza mitsangana tsony zao a jereo tsara zao isatsika zao fa telo apaha-efatry ny mpiangona dia tanora daholo tsika ny telo apaha-efatra ka ndreo tsika menakavy za tsy miteny hoe tsy ilainy zahay efa miakatra ny 50 taona 80 taona 70 taona 80 taona fa ray aman-dreny reny ary reny nanao zavatra mba hodimbiasanareo tanora fa za koa milaza hoe izahay koa dia milaza hoe ianareo zao a no mandray an-tanana ny hoavin'ny fitoriana ny filazantsara ny tena mahomby petra amin'izay nareo ny tena mahomby a amin'ny fitoriana filazantsara ke dia tahaka zao hoe ny ankizy-kely mitory amin'ny ankizy-kely ny olon-dehibe dia mitory amin'ny olon-dehibe ny 50 taona mitory amin'ny olona mitovitovy aminy ny 80 taona mitovy amin'ny mitovitovy aminy ny 20 taona mitory amin'ny olona mitovitovy aminy fa ny tanora no mitaona tanora vao tena mahomby ny fitoriana ny filazantsara matoa zany tsika ahomby atsoatsy dia andray anjara ianareo a amin'ilay fitoriana filazantsara misy zany lay atsontsika hoe mamanga namana zao mandeha vangio ny namanareo be deabe ny namana tokony vangina vangio ny orinasa vangio reny toerana filalaovana baskety filalaovana baoliny reny a vangio ny tanora ny tokantrano a toma izy ireo anatona an' Jesosy Kristy a dia ho hitanareo fa androso ty fiangonana misy antsika ity ka dia mahereza ianareo a mivavaka ho anareo zay farany a dia misaotra anareo noho ny mahatanora kristianina anareo a misaotra anareo zay ray aman-dreny tena misaotra anareo zay satria raha misy mampiferinayna ny ray aman-dreny ary reo zay vavolombelona zany tianainareo tena tianainareo ary tianainareo a rehefa tonga amin'ny fotoana tahaka anay zao nareo tonga olo-dehibe a manana nraikitra lehibehibe kokoa no zao ankehitriny zao dia tianainareo olombanina olona manany maizy azy a ary ho reharehan'ny firenena reharehan'ny fiangonana saingy misy zavatra tena mampiferinayna ray aman-dreny nay ray aman-dreny amin'izao fotoana zao dia ny hoe be dehibe ny zavatra miboriko eo amin'ny fitezana ary indraindray manome tsy ny tenana ihany zay ao anatin'ireny fa mety avy amina ihany reny a ary tsy mahamenatra zany fa mampiferinayna anay ihany koa sy mampitaintaina anay hoe anahoany reto zanaka ireto zany ny isaoranay anareo satria raha efa ny safidy ny akaty am-piangonana ianareo safidy ny anompo an'andriamanitra atao am-piangonana ianareo a fifaliana ho anay zany tena fifaliana ho an'ny ray aman-dreny zany rehavana malala ary tsy misy mampiferinayna ny ray aman-dreny hoe miditra ao an-tranony zanany dia mamo na mamono azy na mitabataba aminy na mamono ny zandriny na miteniteny foana zany no mampiferinayna ny ray aman-dreny mivoaka any ivelany ihany ny zanany matahotra izy sao misy misambotra satria manaonao foana any a na manao zavatra tsy mety fa ny tena fifaliana ho anay dia mahita hoe ndreo ianareo atao am-piangonana manompo an'andriamanitra maherezinareo a ary tany tsara n'izao finoana zay anananareo zao a tsarovy fa faly mandrakarivo zay mahita anareo tahaka zao zay aza moa zay olombelona faly maika fa andriamanitra tena faly andriamanitra mahita ny fitiavanareo an'andriamanitra ary mitsodrano anareo zay ahomby ianareo amin'ny zavatra rehetra ho tahina ianareo amin'ny fianaranareo a tahina ianareo amin'ny asanareo a tsisy tanora tsy anasa eto amin'ity fiangonana ity fa samy ho tahin'andriamanitra avokoa ianareo ka anana ny maizy azy ianareo a ho fampandrosoana ny firenentsika sy ny fiangonana voninahitra ho an'andriamanitra ka dia miaraba anareo zahay amin'ny anaran'ny fiangonana manontolo zay barao ny fitandremana miampy andreo diakonina zay mpiahy anareo a ary dia ny tananay mandray ny tananareo dia tanan'andriamanitra mitsodrano ny fahombiazanareo amin'ny ho avy rehetra
dia mbola faly miarabantsika rehetra mpianakavina finoana amin'izao alahady faharoa ny volana jolay izao, ary dia manatitra ny fiarabana ho an'reto sampana tanora kristianina eto amin'ny fiangonantsika ireto amin'izao andro izay tondrana-bavaka azy ireo. Efa maro izay teny fampahirezana ho anareo izay dia ny rariana dia enganemba tanora tena hijoro vavolombelon'i Kristy ianareo eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fiangonana, eo amin'izay sehatra rehetra misy anareo. Misy ny rakitra vata izay ho tanterahantsika ho an'izy ireo rehefa mirava eny ambaravarana eny. Ny rakitra vata ny sampana tanora kristianina, izy moa dia ao anatin'ny sampana valo izay misy ao anatin'ny FJKM, dia reny rehefa nataontsika hoe reny ihany sisa no misy ny rakitra vata izay ataontsika eny ambaravarana, fa ny sisa rehetra dia ilay efa nizarana valopy tamintsika ireny, dia mbola manentana ihanytsika mba hamerina an'ireny valopy izay nizarana tamintsika ireny amin'ny fotoana izay mahamety azy. Fandraisam-tanana ny mpitandrina Rakotony Vony Andrianantenaina izay mitandrina ao amin'ny FJKM Ivan Firaisana, tanterahana amin'ny 19 Jolay ho avy izao amin'ny 7 sasany izay fanompoam-pivavahana tarihan'ny synodam-paritany. Filazana fanamasinam-panambadiana ry malala aoka hifankaty isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, ary izay rehetra ty no nateraka Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Raben'tany Noromiadana Huguette, Rabe Mananjara mivady dia faly manasanareo amin'ny fanamasinana ny fanambadiany zanany faly ny aina Keny Roins sy Rahary Volasoa narindra lidera izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika amin'ny sabotsy 20 Jolay amin'ny 12 ora atoandro. Avy amin'ny vondrona fototra laika izay efa nanaovana fanentanana mandrakariva tamintsika teto asa fanaon'ny izy ireo rehefa isa-taona rehefa andro rizina tahaka an'izao ny famboran-jaza amin'ny zoma 15 Jolay izy io amin'ny 10 maraina, dia mbola afaka misoratra anarana ao am-piasam-piangonanao ihany izay anatanteraka izany. Ny alahady heriny anio izy io, alahady ny vondrona fototra laika, dia ny ariva misy le famelabelara-kevitra izay ataon'ny ray aman-dreny mpitandrina. Manomboka amin'ny 3 izy io, ny loha hevitra amin'izay dia hoe inona no ambaran'ny baiboly momba ny asa sy ny talenta ary ny fanomezam-pahasoavana, dia anasanantsika mpianakandro finoana avokoa izany fampianarana sy famelabelara-kevitra izany. Misy ny fantaniana izay azontsika apetraka ho amin'izay zavatra tsy azontsika, dia misy indray ny famelabelara-kevitra faharoa ao aorianan'izay mahakasika ny tontolon'ny asa sy ny hetra izay anasanantsika rehetra ihany koa izay manana orinasa na miasa tena. Izy io dia ny inspecteur des impôts mihitsy no anatanteraka an'izy io eto, dia na isika miasa koa ara dia afaka fanakalo hevitra mantany izay resaka momba ny hetra izay tsy azontsika hoe ahoana marina moa ny fandoavana an'izy ity, ohatrinona marina ny tokony ho izy, izany rehetra izany azontsika fahalalana amin'izany famelabelara-kevitra izany avokoa. Rahariva amin'ny 3 ora fitezapana ny dekona sy loholona amin'ny 3 ora. Io zany dia mba asaintsika dekona fa indray isika kamokamo amin'izany fitezapana izany, nefa dia zavatra ilaitsika izany fitezapana izany. Ny sekolelady dia mbola manohy ny fianarany foana isika sekolelady manampatonga ny faran'ny volana Jolay izao. Miteny ihany rehefa hoe miala sasatra isika, fa atreto izany aloha dia mbola mianatra foana isika, dia mba rehefa somianatra ny zanantsika ho antsika ray aman-dreny. Ny fikambana fahasalamana dia mivory rehefa mirava, tahaka izay ihany koa ny vondrona fototra laika, mijanona koa rehefa mirava.
ny sapaty indray a dia atsona reo ray aman-dren'ireo ankizy katekomenina zay nirotsaka ao amin'ny sapaty zany a dia ny brao sy ny komity mpivondronana mba hivory raha riva amin'ny roa sasany. Ny sampana vokovokomanga dia mampafantatra antsika fiangonana fa andeha eny Ambohimarina itosy raha riva dia amray a ny fotoananareo eto am-piangonana. Amin'ny talata 7 Jolay ho avy zao dia ny pasteur mizatra raha eto amintsika, pasteur stagiaire, pasteur voahirana dia anatanteraka ny famaranana ny fianarany hanao ny soutenance zany a zay azahoana ny maîtrise. Dia manasa antsika fiangonana izy amin'ny folo maraina izy io ery amin'ny faculté Mbatonakanga no anatanterahana izany. Dia asaintsika zay afaka mba hanotrona an'izany satria dia navita betsaka ny zavatra vitany teto amin'ny fiangonantsika tao anatin'izay roa taona izay. Misy ramatoa zay ao tondra taratasy izy mba mangataka fanampiana satria misy rahavaviny tsy salama ao an-tranony ao dia mba mangataka eo am-bavady eo izy rehefa mirava mba nomezantsika zay mba fohitsika. Ny zavatra tiana tenena amintsika mpianakavy ny finoa dia zao hoe manomboka zao tsika rehefa miditra eto amin'ny fiangonana satria tsy maintsy mandray zay fipetra kely zay satria nisy zavatra nitranga teto tamin'ny latsinainy, nisy mpangalatra tafiditra teto. Dia manomboka zao zany efa nasiana sonnerie ao amin'ny vavady ao dia efa nolazaina ny mpiasa-piangonana hoe akatona amin'izay ny vavady rehefa manomboka zao. Dia isika zay ho ato amin'ny fiangonana zany tsy tafiditra ato tsika raha tsy mampane sonnerie eo amin'le makarakara kely an'io dia efa nasiana sonnerie ao ambadika ao. Mba lazaina zany tsika mpiangona amin'izay hoe ahoana no tolo tsy tafiditra ao zay na ohatran'izany fa mampane sonnerie sika dia mipotra eo izy dia miresaka eo iza sy ohatran'izany zay tsika vao afaka miditra ato satria tamin'ny latsinainy zay tsy fantatra tsony le mpangalatra sy ny mpiangona fa vitany maraimba avao dia efa mezivezy teo dia ny zavatra nitranga tsy tsatra izy efa tonga ty ambony aty amin'ny tankiketsa ty efa voaongony daholo ny fil rehetra ao dia zay no antony nangalana zay fipetra zay angana akatona daholo reo vavady reo manomboka amin'ny dia isika zay mampiasa ny fiangonana amin'ny ariva dia mba tsy janona ela be atontsontsika zany fa mba farafatarana eo amin'ny valo eo isika mba miala ato avokoa isika rehetra. Ny antony dia rehefa miala ato isika mantsy hojerena avokoa zay manodidina rehetrarehetra tsy hay tsony sao dia misy miafinafina any tsy fantatra tsony zany. Ny fitaovana eto amin'ny fiangonana efa be da be ny zavatra na izy mivady ireo rehefa tsy maharaka tsony ny zavatra ambenana eto amin'ny fiangonana eto dia mba mifanampy aminy sika amin'izay zavatra izay dia izay no angatahana fiara-miasa amintsika ny ariva tompokoa aleo zany tsika mivalo iny farafatarana mba tsisy mivezivezy aty am-piangonana tsony, tsisy manao ninina tsony aty amin'ny fiangonana akoatrany hoe mety hoe zavatra hafa tena hoe tsy azo anoarana mba hisorohana an'izay satria dia tena tsy fantatra tsony hoe mpiangona ty na mpangalatra satria dia izy dia mety mpiangona sy olona fatafatany daholo ny olona izy ty avy eo efa mpangalatra. Zay zany no anaovana fanentanana ho amintsika. Farany dia andray fitenenana eto ny sampana fifoazana dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Mifoaza tanterao ny fanomponao. Izany andian-tenin'ny soratra masina izay nalain'ny sampana fifoazana ho fankalazana ny jobily volafotsiny izany no entina iarabana ny fiangonana ary dia miraba manokana ny STK amin'izao alady natokana hitondranam-bavaka azy ireo izao dia ho tanora mpiara-miasa mitombo tokoa nene ianareo. Efa nolazaina teto ombenombeny fa ny sampana fifoazana dia mikasa anatanteraka
mariazy faobe sy batisa fobe zany. Io dia ho tanterahana ny lahady 23 oktobra. Maninona moa ny fifoazana no mieritreritsy ny ianao izany? Mahatsiaro manana didy izahay ao amin'ny sampana fifoazana. Manoloana ny faharatsiany ny fiarahamonina, ny fahapotehan'ny fianakaviana. Misy zavatra kely tiako hisintomana sainareo. Any Andafy any any ampitan-dranomasina any, dia efa tsy fiteny intsony zany hoe vivre en concubinage, fa vivre en couple ny fiteny. Ary le vivre en couple dia vao maika miratso no le vivre en concubinage izay tsy vita soratra, tsy vita fanamasinam-pianambadiana. Fa le vivre en couple dia mafehany koa ny firaisamoniny lahy samy lahy na mivavy samy vavy. Dia ao atokantrano ao zany dia tsy fantatra intsony hoe iza ny dada, iza ny neny. Toa samy manala volombava rehefa voaka ny trano ny maraina. Na koa hoe toa neny daholo ny ao fa aiza le loham-pianakaviana. Ka dia manainga anareo zany izay ao amin'ny sampana fifoazana. Ho anareo izay efa vita soratra ara-panjakana, meteza hijoro vavolombelon'ny tompo, meteza hitondra ny fanambadianareo ho amasinina ho tsofina rano eto am-piangonana. Manarak'izany ho anareo kosa izay manam-paniriana zany hikasa ny soratra. Izahay zany dia niezaka ary ezaka hanampy anareo bebe koa amin'izany. Ezaka izahay ohatra amin'ny fanampiana anareo fanatotosana ny taratasy-panjakana amin'izany mariazy zany. Ezaka ihany koa izahay ny tondra ny merana izay ho adjoiny mba ho atao aty amin'ny trano fisainana zany. Hanampy anareo tokoa zany izahay. Ka le soratra io zany dia noeritreretina ho tanterahana ny 15 oktobra. Zany hoe sabotsy loken'le 23 io zany. Dia manarak'izany ny farafisoratana zany dia noeritreretinay hoe ao amin'ny herin'ny androany ny farany. Ny anton'izay dia mbola be da be ny zavatra atao. Raha ohatra misy kopia afara na any amin'ny toerana samy hafa any, na hoe misy olona tokony mbola antonona any amin'ny tribonaly any, anaovana jugement supplétif. Zany nampatonga an'le izy. Ny ray aman-dreny mpitandrina raha teo mivolana ho ray manontolo tsy hoeo, kanefa mbola misy dinika ho ataon'ny fifoazana zany zay vao hoe ho raisiny ray aman-dreny mpitandrina ianareo. Ka dia fisoratana anarana moa dia ao amin'ny mpiasa-piangonana, ary efa misy ihany izy ao. Ka aza misalasala intsony ianao fa mirosony amin'izany. Farany dia mbola manentana anareo fa mbola misy ihany koa ny polo sy ny porte-clés. Polo dia 12 000 ariary zany amin'ny fankalazana ny hojobily volafotsika io, ary ny porte-clés dia 1000 ariary. Dia ho an'ny tompo rery ihany eny no atotosany asa ary ho anazy rery ihany ny voninahitra. Saotra tompoka. Isaorantsika ny sambatra fifoazana amin'izany fampatsivan' izany, ary dia efa nakatoavin'ny fiangonana moa zany batisa fobe sy mariazy fobe zany ravana malala, dia entanina trantsika tsy salasala fa fomba anankiray koa zany zahoantsika manangana tsara ny tokantrano ny fianakaviantsika. Dia tsika izao iroso amin'ny fanoloran-jaza ny hira valo sy valonjato, andininy voalohany iraintsika dia iroso ny ray aman-dreny, ray aman-dreniny zaza raha ary nandrasana Eleonsia Falimbavaka Brenda hanolotra izany zaza izany.
ry afaka malala rehetra ao amin'ny tompo a fifaliana ho antsika ny mandray eto antranon'andriamanitra ny zaza raha harinandrasana eleonsia valimbavaka brenda zanaky randriana toandro zaka bertrand sy ranta malala eleonor izany fanoloran-jaza zany moa araka ny fanao tsikefitsekema dia fanirininy ray aman-dreny mba hisaotra an'andriamanitra noho ny fanomezana sarobidy izay nomen'andriamanitra dia nitaranaka ary mba hitondrana fampaherezana ho an'izany fianakaviany zany amin'ny fitezany ny zanany koa dia miarabanareo zay a araba nomen'andriamanitra ny fara dia hoy ny tenin'andriamanitra hoenty miaraba izao zazy zao fa ianao no nampivoaka avy tany akibo nankinina avy tao aminao hatrany am-boka aho hatrany akibo-ndreniko dia andriamanitro ianao ary efa tapitra ny andro ny fidiovana araka ny lalàny misesy dia nitondra azy niakatra tany jerosalema izy mba hatolotra ho an'ny tompo ko hatolotro any jehovah koa izy eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an' jehovah ity zaza ity misakana isika fiangonana hivavaka ho an'izao fianakaviana izao ray eo misaotranao zay noho ny fanoloran'ny ray aman-dreny ity zazy ty atao anatrehanao ary mankasitraka indrindranao zay noho ny famindramponao tsy miova mitaranaka amin'ny fandimby araka ny fanekenao vavolombelona zany ty fianakaviany ity ka dia miara-miompifaliana eto anatrehanao miaraka amin'ny fiangonana manontolo izy mianakavy zao ianao mantsy no andriamanitra ray mpamorona izay miara-monina aminay amin'ny alalan'i jesosy kristy koa ianao koa no mampiditra ity zazy ity hanampisan'ny fiangonana sy ny fiangonana sy ny firenena ary ny fianakaviana ko meteza ray eo hita zao ray aman-dreny izao ianao azahoany hery anatosan'ny asa fikolokoloana sy fanabiazana ity zazy ity ampanjakao tokantranony zao fianakaviana zao ny teny sy ny fihetsika eo mba hampitiavana mba hatsapahany ity zazy ity ny fitiavan'andriamanitra miseho amin'ny fiainany andavanandro toano fanamazotony ray aman-dreny azahoany manolotra ny zanany ho amin'ny sakramenta amin'ny batisa amin'ny fotoana mahamety zany ity zazy ity koa ane tompo ho tsonjovinao na mitoetra na mandeha na miditra na mivoaka ary ankinina eo ampelatananao ny androny manontolo sy ny fitezana azy mba hizorany amin'ny fahatahorana anao andriamanitra dia avao zisan'andro koa ny herin'ny fiangonana azahoan'ny fiangonana mampita amin'ny taranany ny fitiavana anao amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra ary ny fanahy rehetra toy izany koa ny herin'ny fianakaviana ny anaran'i jesosy kristy zanakao no entinay mangataka zany ho voninahitra ao ary ho tahinao ity zaza ity amen noho ny fanatanterahana zao fanoloran-jaza zao dia miarabanareo mivady zay manatona miarabanareo ny fiangonana ho tahin'andriamanitra ny zaza ary tompo tezaina eo anatrehny tompo ary dia eto koa ty zazy tya ho amin'ny sakramenta amin'ny batisa amin'ny fotoana mahamety azy dia omeny fahasalamana na ny zaza na ianareo ray aman-dreny omeny fahendrena raha teo maheresa amen azo mipetraka ny fiangonana zao koa dia misy avatsika zay vao navita mary azy teto amin'ny fiangonana izy ireo moa vao zao vao tena niditra mpiara-mivavaka atao amin'ity fiangonana misy antsika ity a ny lehilahy dia avy any vievitsegema vinany tempolo malala mbola ho avy any moa ny akatoka hitondranan'ireny mpanompon'andriamanitra zay vao niditra fiangonan'ireny a saingy efa natao mary azy teto amin'ny fiangonana izy ireo iroso amin'izany tsika zao a 5 sy 700 andininy voalohany dia angatahany izy mivady mba hitsangana andray fandraitanana amin'izy ireo isika ary anolotra ny tenin'andriamanitra ho an'izany tokantrano vao zany dahoary
tsika ry avana no ny fahavitan'ny fanamasinana ny fanambadiany reto avatsika reto a teto amin'ny fiangonana omaly solo ardimby teo fanina robive sy rakotovao any imelda koa dia miarahaba azy ireo sika sady mivavaka ho azy ireo fifaliana mandrakariva ho an'ny fiangonana rehefa misy vitamary azy a milaza zany fa miatsara fototra ny tokantrano a ary tsara fototra trano rehefa vitamary azy aty fiangonana andehantsika hiara misaotra ny tompo a hivavaka sika ho an'izao tokantrano vaovao zao jesosy malalanay eo misaotra anao zay fa lehibe ny fitiavanao ary indreto zay mpanomponao miara misaotra anao noho ny fahavitan'ny fanambadiany reto hava malalanay reto tsara orinao aminao zao ny tokantranony ary amafiso ny fifankatiavany mba ho mafy orina ao ambonin'ny teninao fa tsy eo ambonin'ny fasiky ny fahendren'olombelona ary ny mariazy vita dia ho vato fantsika mitana ny finoana izy mivady sy ireo zay ho zanany mametraka feno ampelantananao zany tokantrano vaovao zany zay a ary mivavaka ho azy lalandava ny fiangonanao amin'ny anaranao no angatanay zany dia raina ny voninahitra ao Andriamanitra ray sanaka ary fanamasina ny anaran' Jesosy amen. Koa dia amin'ny anaran'ny sampana velona rehetra eto amin'ny fiangonana amin'ny anaran'ny fiangonana manontolo ry izy mivady no hiarabana ianareo sady ararotika raha teo moe miarabanareo a tonga soamantsara eto amin'ny fiangonana misy antsika nytorataratasy fanamarinana avy any amin'ny FJKM vinany tempolo malala moa ny lehilahy ary efa tia ampelantanan'ny fiangonana zany a miaraka amin'ireo fanamarinana rehetra zay an'ny olo-kafa ihany koa koa dia miarabanareo zay tonga mpiara mivavaka eto amin'ny fiangonana dia miarabanareo koa na vita soamantsara ny fanambadiana hitsangantsika fiangonana hiaraba azy ireo ary atolotra ianareo marika ny fiarabana ty tenin'Andriamanitra ty a mampiasainareo mivady amin'ny fiainanareo ary anambinan'Andriamanitra ny fiainanareo a na miditra ianareo na mivoaka ny tokantranonareo ho tahiny tompo ianareo ary dia maretananareo zay a tompo ampahery lalandava marena tokantrano a ho tahin'Andriamanitra ny tokantranonareo a ry havana malala misaotra ny tompo sika noho ny amin'izay fa nataony eo anareo asopetraka ny fiangonana tompoko ena tompo a dia ao anatin'ny fianjava-maneno afaka mipetraka ianareo a ary amin'ny fotoana tahaka izao moa dia misy koa ny rakim-pahasoavana ka raha tahiny misy mandrotrina ny fianakaviana hanao zany rakim-pahasoavana zany a dia manao zany miaraka amin'ny fianakaviana ianareo. raha kosarona sy voady tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany noho ny fahavitan'ny fanamasinana ny fanambadianay a manolotra vola 60,000 ariary 20,000 ho an'ny mpitandrina ny 50,000 ariary ho an'ny fanorenana dia mangataka vavaka mba ho lavirary ny tokantranonay misaoro an' Jehovah ary falahako ary zay rehetra tanatiko misaoro ny anarany masina manolotra vola 15,000 ariary ho an'ny mpitandrina 10,000 ariary fiangonana 5,000 ariary misaoro an' Jehovah ary falahako ary zay rehetra tanatiko misaoro ny anarany masina aloha ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahian'Andriamanitra ay sy ny ankonako manolotra vola 5,000 ariary ho an'ny atoko-pihira Ariela ary mangataka ny hiran'ny Ariela ampia Jesoa hideran'i Jehovah aho raha mbola mianako eny ankalazan'Andriamanitra aho raha mbola velonako ho fisaroko an'Andriamanitra no nahatratrarako ny 70 taona ny ainako sy ny 90 taona na mpandray ny fanasan'ny tompo aho dia manolotra vola 30,000 ariary mahazo
5 000 ariary avy, mpitandrina mpizadrara tsangam-bato, fanorenana, W, lolona sy ray aman-dreny. Mangataka ny hirany Ariela ravoravo. Ary mangataka vavaka ho an'ny zavikeliko izay tsy salama. Ny tanam-pahasoavanao tompo, mbola narotsaka ao ka nitondra fitahina sy fanambinana ho an'ity mpanomponao. Ko misaotranao noho ny fitondranao soa, mbola mametraka feno ny hoavy rehetra eo ambanin'ny fitantananao sy ny famindraponao. Manolotra vola 150 000 ariary, manampitandrina 20 000 ariary, mpitandrina mizadrara 10 000 ariary, ramatotely mianaka 20 000 ariary, SLK 10 000 ariary, Sekolela 10 000 ariary, Taniketra 10 000 ariary, Dorcas 70 000 ariary. Mangataka vavaka ho amin'ny asa izay ho tanterahana sy ho amin'ny fanadinan'ny zanaka izay aka BEPC. Mangataka ny firana fanampin'ny fahafito efa nataontsika tany am-pandoana, na dia tsy nangataka ary ianao dia efa natao. Mpanompon'Andriamanitra tsy mitonona anarana, manolotra vola 300 000 ariary ho amin'ny ezaka W, dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra.